Itupoli tantuva amtutul fasoava zay fa nomentupanao ni Andriamanitra. Amen. Amen. Amizao fotoana manasa ny zanak'Alasia fa niakatresy amizao fotoana. Lalu siapa yang memakai apa maksudnya itu? Maksudnya zavatra be dia be mahakasika neny ary nakasika nay mihitsy ireny zavatra fihetsika ny afatra ny fampahirezana izay nataonareo ireny misaotra tompoko voninahitra ho an'i Jesosy. Androany zay dia hiteny kely mbanjara indray hiteny dia misolo-tena reto mpiray-tampo amiko reto aho hitondra n'izany fitenenana izany ary isolo-tena ihany koa ny mpiray-tampo amin'eny izay nanipy kely zavatra teo atsofoka ny maraina mahakasika azy. Fantatro fa samy manana reny daholo tsika ary androany dia fotoana mo farany dia arahana aminy vatana araka ny toriteny teo hoe androany fotoana farany ary ity karazana hoe hommage izay ho ataonay tsy maheno ntsony akory izy dia hoe aheno izay zavatra teneniko eto na ohatr'izany fa mazarainay aminareo fotsiny any aty anatin'ny fonay nandritra n'izay taona maro nanomezany tompanay aneny izay izay tsy raha avy reto neny rehefa nieno rehefa mifampiresaka rehefa nieno izay mpiray-tampo rehefa mifampieno hoe inona mananamarika amin'eny dia nizahatra niraisana dia zao hoe neny dia vehivavy mahery izy satria tsy afaka nampahery anareo izy izay namany akaiky na ny fiangonana raha tsy manana an'izany hery zany izy ary araka ilay toriteny teo raha zavy arosoa ny anarana fony izy voateraka fa nanambady raha hery vahatrainy izy dia lasa raha hery vahatrainy izy dia voninahitra ho an'ny tompo. Ninona épreuve ny lalovany na zay zanany na izy dia niezaka foaneny miaso tao anatin'ny fotoana zay nararinoneny izao tena raha manay misy fanaitaina izy parenthèse kely fotsiny dia zao tsy niteny izy hoe marary fa ho zay Jesosy ianao nefa mitondra n'izany fanaitaina n'izany dia nanapofo nahitana maso ian'izany isan'andro fa tena nahery izy ary tao anatin'izany dia namiatrika fakiviny zay dia nampahery anay tao anatin'izay fotoana rehetra zay. Rehefa tsy miantso azy zay rehefa tsy mandalo any an-tranon'izy ireo raha iandro fotsiny dia miantso izy fa ahoana
toa tsy mandalondalo zay fotsiny zay fotsiny ka tsisy ninino zay le fitiavan-dreny tian Jesosy reny satria nametraka an Jesosy olohany teo amin'ny fiainana ka tamin'ny fotoana zay nanolorany tena ho an Jesosy tsy zay rery ny vavolombelona zany fa ianareo koa tena tia ny tompo tia manompo ny tompo ary amboniny zany tena tia mivavaka ny tena tsarovako azy dia zao hoe misy taona zay tafiaraka tany ampitan-dranomasina dia tena nanokana fotoana izy isan'andro satria teo akaikin'le toerana fimetrahanay dia misy parika tsara tarehy zay dia ozy izy hoe eto amin'ity parika ity dia hoeto isamaraina hivavaka satria le izy no tena tsara jereno masony zao dia tena hoe hivavaka dia nazoto mivavaka isan'andro izy tsy hoe tany ihany fa nahitako hoe tena tia mivavaka reny ary mivavaka ho anay ambonany zay zanany reto aho dia tena nentiny ambavaka foana tia manampy olony neny ary tao anatiny zany rehefa misy olona marary na mandalo ato mafy dia mivavaka sy mampahery olona maro izy misy fotoana ary izy tena misy namany akaiky nandalo olana mafy dia lasa izy nakataky sy borotsy moramora namaky ny namany nakany amin'ny toerana nanapofony fa iray any tao amin'ny tompo zay zanaka moa dia tena nigokatra ny farany fanampiny nigokatra ny farany zany fitiavana sy fampahirezana zany ho voninahitry ny anaran'i Jesosy neny dia fiaira taminay zanany reo fiaira satria niaraka miazakazaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay misy ny olana fa niezaka zay tao anatin'izany mba tsy tena hoenta mavesatra ho an'izy mivady no Jesosy ary so foana naverineny na dia tany amin'ny hôpitaly ary izy hoe sambatra zay sy daka manana zanaka tisa tena manompo an'Andriamanitra zany foana naveriny rehefa tafiaraka zay rehefa manao mission ohatra dia lazainy amin'ny micro mihitsy zany zavatra zany neny dia tia ny dady tena pilier tamin'ny fiainany manokana tamin'ny asan'Andriamanitra miaraka foana izy mivady atraizatraiza eran'ny Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina dia niaraka mifanohana mikarakara azy rehefa misy événement karakaray ny dady dia eo izy nataiza efatra miralaza iny zanany rehefa misy vaovao dia miantso anay izy tantarainy hoe izao ny zavatra zao misy an'izao rehefa misy fetiferana tsy mety manomboka izy raha tsy eo zay efa da aiza foana nareo efa nao ny dady zay le fomba fiteniny neny koa dia tia ireo zanany vavy efatra reo isan'andro dia miantso isan'andro manontany ny fahasalamana ho aty an-trano venareo ary zavatra tena namarika an'izy efa bavy dia zao hoe rehefa misy zavatra karakarain'ny fiangonana dia tsy maintsy manontany foana izy hoe inona ny akanjo anaovanareo rehefa asan'Andriamanitra moa dia asainy neny manao zavatra tsara mihitsy reo izy efa bavy reo zay ny mahafinaritra azy dia miezaka mba manome an'izay fifaliany zay ho voninahitra ny tompo misy fotoana raha tena neny mihitsy no mandeha mividy robo an'ireo zanan'ireo no ny fitiavany hatramin'ireo zavikely manana zavikely maro dada sy neny dia tena ampetainy rehefa makany an-dafy dia mitondra zota mihitsy neny dia soratany ao ny anarana pointure kiraro ny alavany sy ny sisa tsy isy diso anjara na ray ary tsisy ary indrindra moa rehefa anniversaire mahazo ny anjara cadeau kely avy amin'neny tsy adinoneny reo finantony zay tena tia azy ary tiany na tsato reo nanomboka tamin'ny bako ionja ny zanaka nateraka neny indraindray neny misososiany reo rehefa misy ohatran'le zanany teo
papa misy kovra limeko andrito io nja ty misy roby tsara be ty misy anina omeko andri tsy mitotaly meno olona zatra lafo vidy karisia tiky meko andria na tsiara fa tena zanaka tao anatin'izay na itojo na isay ato dia nampetainena mo satria tiky izy miralana ohatrany zanaky ny fitiavany meny natsapanay zany ary tsapanareo koa nareo anadandy nareo ravavany dia misy a nozaraineny zavatra manokany mety misy tsy teneniny anay fa mananana confidente izy namareo ravavany miraitakoa misy reo anadandy hatramobola kely dia niraisiny ohatrany zanaky petraka atao amin'izy mivady ary zavatra mahavariana dia zao ozy izy le taotao anay rehefa zay ozy izy kaka misy parala zany taotao anay parala misy diminy mirala ohatry zareo rehefa makany andafiny dia hitondrany lobaka izay mirala tsy mangataka tsy menrandrany zany fa ataony fony zany ary tsapanay fa tianay neny misy aminareo dia nanatsary mihitsy hoe tsy misy mininona dia mitoanaky natsapan'ilay fitiavana natsapa fanabeazana na dia miraita-po ary tena zavatra lehibe dia zao hoe na dia miraita-po dia mifampitondra ohatrany ray aman-dreny zanaka no raisiny izy reo ray aman-dreniny vokatry ny fitaizana na dia reo miraita-po ary dia miainany zany ohatry ny ainanay faly zay satria araky ny teninareo dia zay koa afaka miteny hoe mamelamamy izy faly zay satria ary natonga anay programa teto androany tsisy hira fiderana hoe anao hira zany mihetsiketsika fa resaky io zay miralahy dia ao asina fiderana neningany an-danitra dia nanamafy tamiko mihitsy le toryteny teny hoe raha sokafan'i jesosy kely le rideau satria tamin'ny tonga tany an-danitra fety be tany tsika malahelo zay tena mitomany satria lasa mena na tsika ara-mitomany fa ny sokafan'Andriamanitra le rideau ejere mba ataoko tiky faly fa any an-danitra mena mbola iaho tsisy tsony zay tsy tomany dia iaraka vakivakinanitra miaraka aminy zay rehetrarehetra sotra tompoko zay mba zavatra kely tiana ihany horesana makasika amineny a ho voninahitra ho tompo zany rehetrarehetra zany sotra tompoko misotra mimanda ny solitenanay tantara foy a zay mazatra tsarona kely ny amineny a dia falitsika tena falitsika misy iranakiray ty atolotray fahatsiarovany fa ny zava-dehibe ao anaty zany tokira dia hoe jesosy io afonay manao izy a tena tsaronay ny fitiavany a fa ny zavatra fantatray dia zao hoe efa any aminao izy a efa faly mandrakizay izy a miadana mandrakizay a zany no mahatonga ny fanantenanay tena velona mahatonga ny fononay tena velona tanteraka dia afaka miara-mihitsy me satria raitsika ty izy ty
manasantsika tompoko mba hitsangana homariky ny fiombonana rehetra tompoko dia manolotra izay fahavitiavana manoneny anareo dia makasitran'Andriamanitra ny fifankatiavantsika firasantsika koa karahantsika miasa amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misaotra indrindra tompoko. Tony ahitra ihany ny fiainanjanak'olombelona, miamaina sy mialoko. Mielina tahaky ny rivotra moa izany ary mora levona toy ny zavona. Tompoko lahy sy tompoko vavy, manao azafady indray manonona ary mialatsiny indray miteny raha mijoro manoloana anareo eto ankehitriny fa araky ny teny malagasy fomba fiteny manao hoe ny maty omby tsy mahay mandrasa, ny farara feno rano tsy manino, ny zoam-pahoriana tsy afa-miteny, koa dia nindramin'ny fianakaviana aho hijoretona aneo teny fohy amintsika tsirairay avy. Mahitsy fiantefa ny tanamasoandro ka tsy sakany natao zovy, afanidina amin'ny volo-mahery ka tsy sakany ro mitadio, mahitsy raha mahitsy ary miantefa ary tsy voasakana kosa ny fanehoana ny fitiavana sy ny fisaorana avy amin'ny fianakaviana. Koa isaorana ny Andriamanitra izay mitondra any mandrakarivo amin'ny Kristy toy ny fanao izay avy nandresy ka dia anehoany ny andry ny fahalalana azy eny tontolo eny izahay. Fisaorana an'Andriamanitra no safidin'ny fianakaviana voalohany indrindra raha toka tojo izao zavatra raha manatrika izao izy ankehitriny. Voalohany dia misaotra an'Andriamanitra noho ny aminareo rehetra izay tonga nanotrona nanomboka atrenam-bohatra raha vao naheno ny vonana azo ny fianakaviana dia nandao ny adity, nandao ny tokantrano, nandao ny fanindriana mafana ka dia tonga teny ambohatra nankahery anireto hazo isan'ny ankalana, voaloboka sisany mitazana ary ireo tapaporoana sisa tsy may. Mankasitraka sy mankatenina indrindra satria fantatra fa raha tonga teny ambohatra nareo nanteraka izany dia tsy mba kely nasesiky ny tambatra na lehibe nasesiky ny enatra fa tonga kosa nasesiky ny fitiavana. Ary tsapa atao anatin'ny teny izay nentinareo raha tsy hiteny aho hoe ny 100 isan-jato dia ataoko hoe ny 9 amin'ny 10 isan-jato dia nitondra teny avy ao amin'ny soratra masina nentina nampahery ireo fianakaviana ireo. Inona marimarina fa matoa voatononareo teo amin'ny lohanan'ny fianakaviana izany dia zavatra iainanareo tsirairay avy isam-batan'olona. Fa raha toa kosa vokatry ny fahoriana na fihetseham-po amin'ny maha-olombelona araky ny voalazan'ny pasteur atao anatin'ny toriteny teo fa be fihetseham-po ny olombelona ka mety nateny izany teny izany ianao kanefa tsy henanao dia hoy izahay manao hoe andramo ka izahao fa tsara Jehovah. Sabatra izay olona miaraka ao anatiny izany atao hoe fahasoavan'Andriamanitra izany. Ary ny fianakaviana raha manao fisaorana aminareo ankehitriny dia tsy manao hoe misaotra anareo tompoko nampionona fa tsisy mampionona aza mionona, mainka fa misy anareo mampionona fa teny olona ivelan'ny finoana izany tompoko. Fa ny olona ao anatin'ny finoana dia efa manana fanantenana fahaorinan'izao fiainana izao dia efa misy fiainana anankiray raha manam-boninahitra amin'ny Kristy ao amin'ny fanjakany ho an'izay rehetra mino azy. Izany ny fanantenana ananan'ny olona izay manana antovo. Izany ny fanantenana ananan'ny olona izay miaina sy miorina ao anatin'ny fahasoavana amin'ny Kristy. Manaraka izany ihany koa dia manolotra ny fisaorana feno anareo rehetra izay tonga nanotrona tety akoron-drano. Tsy vitanatrio ambohitra ihany fa dia nasehonareo tokoa fa mpianatry Kristy nareo satria mahay ny fankatia. Nasehonareo ihany koa ary mitanterahanareo ny lalàn'i Kristy dia niaraka nitondra ny mavesatra ianareo nandany vola aman-karena
ny teny izay nentinareo dia tsara mamantatra fa tahaka ny tarabolatsinana mamaky vaky ny aizy ny fahoriana izy ireo ka mipakatra ena tsefatsefaka narabatony foana tsy vitan'izany anefa fa mbola nivatsy ihany keo ianareo ny vola mankareny ho fandraisana anjara ho amin'ny zara levena ary mbola mporofona hatrety izany sitrakasitelina ho ny tompoko airariana indrindra ny arenanareo izay laninareo tamin'izao fianakaviana izao dia ho tahaka ny tombo andalana tondianondry fa tsy ena toerana tahaka ny vary antsokotra Andriamanitra tompony zavatra rehetrany amino ambiampiny arenanareo izay nivoahany ny volana tolotra manaraka izany ny tanana vy moa tsy maharaisa hafa ary ny tanana vanana tsy mahatana kifafa ny ray am'ireo tsy mavadika bainga raha tsy izy roa ny miara-manaiky misaotra indrindra ny fiangonana ny fiangonana manontolo izay voalohany indrindra hitondram-bavaka ny fianakaviana maniry indrindra ny atsarovanareo atsiraray am-bavaka any fianakaviana ao anatin'ny vavaka izay asandratrareo voninahitr'Andriamanitra misaotra satria ny fiangonana dia miara-entana ray manontolo nanao ny ainy tsy ho zavatra na neo mandrakariva fa mitavandralahy mandranitra ny tavandralahy na neo ihany koa araka ny toriteny voalaza teo fa iray ao amin'ny tompo Andriamanitra iray no ivavahana Andriamanitra iray no mitsinjo ka izay mahazo mahazo anao izay mahazo anareo mahazo antsika rehetra dia mitanterahanareo izany mankasitraka indrindra tompoko misaotra ihany koa any ankizy rehetra nitarika ny fiderahana tetỳ amin'ny tongony na ny mpihira izany na ny mpiteny zava-maneno nomen'Andriamanitra talenta nentina indrindra manompoana azy izay no hanamarinana indrindra ilay teny teo hoe Kristy no antony ahavelomana koa dia misaotra ihany koa any ray aman-dreny izay nitarika tamin'ny fizarana tenin'Andriamanitra teo ihany koa ka dia hoy ny fianakaviana amin'ny anaran'ny tompo manao hoe Andriamanitra ny fanantenana ny ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny fononareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny heriny fanahy masina ary manaraka izany ihany koa dia misy ny fifandaminana tahaka izao rehefa mimiala eto amin'ny toerana etitsika ny sampana rehetra dia mba angatahana mba hijanona vetivetika ianareo ny trano vorona izay misy ny aneny dia ireo ray tapo aminy ny anadahany ray tapo aminy no hibata azy mivoaka aveto isika rehetra kosa izay nisoratra anarana ho amin'ny fiara-iombonana dia mba mivadika ato ambadika ato ao no mifandaminana amin'ny fandehanan'ny fiara ary amin'ny teny an'izany fiara izany moa dia toy izao ny lalana izay rahantsika misotra rehefa mivoaka eto raha toa ka miaraka hitanjozotra amin'ny fianakaviana ny tanjona andehanantsika dia eny ambombanam-bola ny lalana dia miainga aveto dia miazo anakoron-drano dia mitsofoka eo Maremasay dia manaraka n'ilay rokady vaovao iny dia tsy mivily mihitsy tsika zany fa hatramin'ny farany manaraka n'iny hatramin'ny farany dia rehefa tafavoaka any amin'ny farany iny dia izay vao tena miazo anambombanam-bola miolika avy aty am-piankavia mahazo an'ilay station Jovena voesokatra io dia miazo any Jirama ambombanam-bola tsy dia lavitra ny Jirama ambombanam-bola fa miakatra kely ambony eo ny toerana hiantsonantsika rehetra rehefa avy eo ka dia ho antsika rehetra kosa dia mankasitraka sy manatevina ary mananjitra hatrany ny fisaorana izay efa natetina tena mpiandohana ny fitiavana nasehonareo ny fianakaviana koa Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy tanteraka ka hokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo sy ny tenanareo ho tanteraka tsy anatriny mandrapatonga ny fiavin'i Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay efa niantsonareo sady izy ihany no ahifaizana Rehetragantsika tompo nasitraka saranao zay Andriamanitra io ny afatosanyzao fotoana dia tokola am'izao da io zay arsany ampitsahany
tsodrarina masina. Andriamanitra avo indrindrany androsaka ny tsodraminy amintsika tsirairay avy. Amen. Dia mizotra araka ny fanamilana efa nambaratosika toko mivoaka ny tranofonina arahan'ny voninkazo manaraka eo ny vany aman-janaka isika rehetra dia iangaviana naharitra afarakely ny nomena voateo izay mandeha fiamelobolana zany dia angatahana mba hiandry eto aloha rehefa tafavoaka ny olona fito zay tsika dia ento ny lalatsika mbahogaikoko misaotra to. Pastor kameraman pelajaran
tena hitako mihitsy ny olona miaraka fady fa efa tatio tena zavatra tena fady mihitsy